io plasy io a dia le zaridaina ao anelanelany ny meuble fiaro sy ny meuble des assureurs mety nampifohitsy. Ny faharoa dia ny défilé ny membre rehetra ny délégation izay avy amin'ny firenena 5 amin'ny enina izay composé ny district 403B2 ny club international teny amin'ny Océan Indien. Eo amin'ny 300 mahery eo zay no anao défilé. Ary défilé io dia mety afinaritra satria samihafa daholo ny akanjo ny fanamiana an'ireo région samihafa reo. Tsy tadidiko firy ny région tsy région fa ny zone tsirairay amin'ny avy amin'ireo. Faharoa fotoana fanaovana jery-todika ny congrès ary anao bilan izahay ny zavatra vita ny club rehetrarehetra indrindrindrindra fa amin'ny domaine anakiefatra izay napetraka ny hoe reto aby ny asa soa andraisantsika anjara mandritry ny fankalazana ny fahazato taona ny club international dia araka an'izay fotoa dia hoe zato taona nanaovana asa soa zay zao. Ary fankalazana io dia domaine efatra no kendrenay anaovana asa soa. Ireo domaine efatra eo dia ady amin'ny anoanana, ady amin'ny fahajamana, fanampiana ho an'ny tanora ary koa fikajiana ny tontolo iainana. Marobe ny projet izay efa mandeha amin'izao fotoana izao fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ny efa nambony ataonay hoe eo amin'ny 100 millions de bénéficiaires no mahazo ny tombotsoan'io manomboka tamin'ny 1er juillet 2014 ka hatramin'ny 30 juin 2018 dia mbola tsy tonga akory mbola tsy tapitra akory ny 2017, mbola tsy tonga akory ny 2018 dia efa lozana lavitra be le 100 millions satria eo amin'ny 138 millions zao tsika miteny zao ny olona ny bénéficien'le izy. 100 millions tamin'ny 28 juin 2016 no tratra dia zao 138 millions no efa tratra. Eto Madagasikara dia hijery sika, tsy eto Madagasikara fa ny eto amin'ny district misy Madagasikara dia no hijery todika izay hoe firy centaine de mille firy ny olona nahazo tombotsoa tamin'io zavatra natao mino fa dépasse largement 100 000 personnes ny district. Zahay no ny tena manintana anay dia ny hoe fitiavana fanaovana asa soa. Io fitiavana manao asa soa io dia fitadiavana zany fahasairanana ary io fahasairanana io dia zarainay amin'ny rehetra. Dia io koa zany performance anankiray mesureny hoe firy ny olona nanaiky hiaraka aminay izarana io fahasairanana io dia mino fa mitombo raha kely dia kely eo amin'ny 250 personnes no nataonay kanefa misy koa ny mbandeha io dia firy moa zany sisa tavela miaraka amin'ny fametanana io ka zany rehetrarehetra zany no anaovana bilan. Izy ity dia araka ny lazako teo dia hoe asa vady-drano tsy vita raha tsy fanakonana. Dia nazavaiko teo io fa ny mandritry ny mandahan'ny gouverneur dia zavatra anankiray koa no mba marihany dia ny hoe manana fanion izy. Dia fanion io mba misy symbole zavatra be dehibe
dia raha hitanareo zany tsy faneo itsy a ny zava-dehibe dia roa ny zaza ny famitanandreo dia io faneo io a dia traduction en photo en image ny hirany maleo faharobolana dinareo ngamany hoe olona samihafa loko izy izy tsy tia amin'ny tsitokotoko dia reo zany le izy hoe eto amin'ny distrika na eto Madagasikara tsika misy mainty misy fotsy misy mena misy mavo misy mainty dia mifametanana daholo ary amin'ny niveau ny distrika firenena enina dia mazava fa tsy mitovy firazanana tsy mitovy culture kanefa dia faly mifametanana tsy tia mitsitokotoko araka ny lazain'ny ramaleo fa kosa mifarimbona manao faribolana manao maneho ny hafaliana satria afaka fampizarany le vesatra zany dia le fahoriana mijady amin'ny firenena raha isika eto Madagasikara dia mifahantrano izay eritreretinay hoe raha mifamentanana daholo isika malagasy rehetra izay membre anazy club international no manomboka an'izany dia nino fa mitarika amin'ny firenena mitarika any amin'ny fanavotam-pirenena satria miaraka daholo isika mizarany le lanja le vesatra zany dia rehefa mifampizarany vesatra io dia mazava ho azy fa moramora manao an'ilay izy